Ahoana Marina Mbola Azo Antenaina ve Izao Fitondrana Izao? Raha toa ka firenena faharoa amin'ny manitra indrindra aty Afrika i Madagasikara amin'izao fotoana izao dia navoaka ny tatitra avy amin'ny agence d'information d'Afrika ity fa fahadimy amin'ny gisitra maneran-tany ny firenentsika amin'izao fotoana izao. 5 ireo firenena voasokajy amin'izany ka i Madagasikara no mitazona ny laharana fahadimy. Mazava ny voasoratra eto: classement des pays les plus pauvres du monde. Izany hoe ireo filaharany firenena fadiranovana indrindra maneran-tany. Tamin'ny 17 ny volana febroary 2024 amin'ny iray ora sasany no nanaovana fanavoazana farany ity tatitra ity. Raha ny voasoratra eto: ity tatitra iray ity indray dia milaza mazava eto fa tanàna maloto voalohany aty Afrika i Madagasikara ary laharana fahatelo amin'ny loto sy ny fako io maneran-tany. Mazava ny voasoratra eto: classement des 15 villes les plus sales du continent. Mahamenatra tokoa izany. Fa ny fanontaniana mipetraka raha ireo zavatra ireo dia ny hoe mbola misy mpitondra ve eto Madagasikara? Inona no andraikitra ataon'ireo olona nofidiana izay nametrahan'ny vahoaka iandraikitra izany? Manamafy io tatitra io ity navoaka ny itec.net ity. Firenena fahatelo maloto indrindra maneran-tany i Madagasikara. Fa ahoana marina? Raha ho any eto Antananarivo manokana dia iarahantsika mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Iza no tsy mimenomenona manoloana ny fivangongon'ny fako eto sy eroa io? Ny tena mahagaga dia mitovy ny loko politika ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Inona no sakana amin'ny fanatanterahany samy vany asany? Mahalasa saina ihany mantsy ny trangan-zavatra misy eto ity. Raha ny tatitra izay navoaka ny Banky Mondialy farany dia 7.7% ny malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana nanomboka tamin'ny taona 2024. Raha toa ka 17.9 tapitrisa ny isan'ny vahoaka malagasy. Iza no nahatonga izany? Ary inona ihany koa ny tena antony? Ity ny tatitra izay navoaka ny Banky Mondialy tamin'ny taona 2024. Mazava ny voalaza eto fa taorian'ny krizy 2024 dia nisy ny fametrahana paikady izay nataon'ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany, niaraka tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Natomboka tamin'ny fanarenana ny fotodrafitrasa izany dia ny lalana izay noezahina nampifandray ireo faritra maro toy ny lalana makany atsimony Nosiny, ny fanavoazana ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana, ary indrindra ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fizahan-tany. Isan'ny voly fanondrana nahazo laka tamin'izany ny kafe. Raha ny antotanisa voaray dia mahatratra 7.3 sy 5.7 alina taonina ny kafe namiditsika, raha toa ka 700 ariary ny kilony vary tamin'izany. Ny taona 2024 dia nahatratra 700 ny arikarena fahobe na ny PIB ny Madagasikara. Tonga ny fanonganam-panjakana ho an'ny taona 2024. Ity ny tatitra nivoaka. Mazava ny voasoratra eto: ino niteraka ny fahavoazana goavana teto amin'ny firenena hatramin'izao io? Tsy tafarina mihitsy Madagasikara sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ity no teny nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-keviny. Tsy nisy fanampiana avy any ivelany afaka nampiakatra 10 isa-taona ny karamany mpiasam-panjakana. Dia manome toky ianao vahoaka malagasy fa iova ny tantaran'ny Madagasikara ary ho tratrarina ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy vita amin'ny mpitondra ny fandimby tao anatin'ny président Ravalomanana ho ataoko ao anatin'ny 5 taona. Tsy ho resahantsika angamba ny krizy nahazo ny vahoaka malagasy nandritra ny teteza mita iny. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe aiza ilay fampandrosoana nambara tamin'io fotoana ny fampelezan-kevitra io? 4 kilometatra izay no mba lalana vita ny Izao Fitondrana Izao.
Ny lalam-pirenena fahatelo amby folo izay efa vitany fitondrana teo alosony no ieboebona fa tsy maintsy ho vitaina ary de nylokalokana mihitsy hoe tsy hanao politika intsono no raha tsy vita io lalana io. Fa ahoana marina e? Iza no tsy mitaraina amin'ny ara-tsindalana etseroa eny fa naito andrenivohitra aza. Faharoa, fito isan-jato ane Andriamatoa filoha ny Arikarena Faobe napetraka ny filoha Marika Ravalomanana teo e. Raha voasazy i Madagasikara no nataonareo de mazava ho azy fa vola izay napetraky ny mpitondra izay naonganao tao amin'ny kitapom-bola-panjakana no nampiasainareo teto fa tsy nisy ny mazimazia akory. Sa izay no mahatonga ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy azo sarobidy ary ny asandalo nanjaka teto toandriremena bila tamin'izany fotoana. Fanana ny orinasa tiako avokoa no nanaovana vary mora sy menaka mora tetsy teroa. Amin'izao fotoana izao aza de miverina indray ny fanaonareo. Tsy misy mahakasika ny fiainam-bahoaka mihitsy ny fandrefetanareo ny teti-bola-panjakana. Ity mantsy no nambaran'ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-timy. Toy izao ny zava-nisy teny Tsimbazazy nandritra ny fandaniana ny lalàna. Nandray fitenenana ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-timy Maître Hantra Razafy Manatsoa. Ny fanaovana remarque moa tamin'iny hoe tsy ampy 15 jours satria raha tamin'ny zoma no tonga teto dia tontsika dia nanomboka ordre de nomboka ny ordre du jour nandinika ty lalàna ty nanomboka tamin'ny latsinainy talatsitsika tsy nanao an'io tsy nisy travaux de commission labia lakamisy dia androantsika ifide ty lalàna ty dia nidikan'izany ny fomba fiasantsika mihitsy fomba fiasa gouvernement na isika eto amin'ny antenera-pirenena dia samy nanao fitoto daholo nefa ainglehibe an'ity firenena ty no jerevantsika ho anatin'ity lalàna ty. Orakoraka no nanaovany solombavam-bahoaka sasany azy nivoaka ary tsy nandany lalàna ny solombavam-bahoaka avy amin'ny timy. Tena sarotra zany zavatra zany teny dika zany mahaberaka zany zavatra rehetrarehetra zay tenena rehetrarehetra teo dia fanontaniana valeteny tsy misy valeteny tsy mandeha araky ny fanontaniana tsy mirépondre amin'ny etaeta ny vahoaka sy ny zavatra ny lasany firenena ny zavatra nentina ao anatin'ity lalàna ity ny fanomanarakaraka zany tsy mahavanona ity tika zany zahay manazina ny azafady alao tsy maneno la président alao fa izay no ahitany io ohatra zany ny fomba comportement ny député tsy nandeha araka ny tokony ho izy ary kitotoa ny fandrafetana ny lalàna hatrany amboalohany satria tsy nisy na ny fakakevitra tamin'ny solombavam-bahoaka azy tamin'ny nandrafetana ny lalàna ary fepitoana nahatongava ny teny amin'ny antenimieram-pirenena ihany koa tsy voahaja araka ny andinin-dalàna fa 720 izay tokony ho 510 andro. Mbola nanamafy io teny io ny filohan'ny antenimieran-doholona. Be loatra ilay mpanambola natokana zay tsy fantatra hoe inona ny anaovana azy hoe provision dia mbola be da be foana izy marina somary namparitaka zany hoe any amin'ny ministera koa misy ohatra vola fiandra fa rehefa tambatrao rehetra vao mainka ny tombo zany dia zay le hoe tsy hita hoe anaovana inona le izy anaovana inona zany no anontaniana amin'ny faran'ny taona rehefa tapitra le vola hoe nanaovana inona kay le izy any zany tena mipetraka be fanontaniana. Dia faharoa fijeriko azy maimaika fotsiny eo tsara le manana hampo be hoe hiakatra be ny taux de croissance tsika miala avy any amin'ny IPA moins 3,8 izy teo dia tonga any amin'ny 4,5 lehibe zany ho anontaniana amin'izareo raha ohatra insiany ny fiorana hoe ahoana kay ny politika mpanjakana ahafahany manao an'izany nefa
mpandrarah reto menomeno tena tsy mandeha mahitsy ny zavatra atao ka iza zany lay olona hitondra an'izay etsika lehibe ao anatin'ny fiarahamonina ara-ekônomika sosialy zay atonga ny taux de croissance io. Marina mihitsy ny voalazany teo. Tena ilaina tokoa ny mangarahara amin'ny fitantananareo io volam-bahoaka io, indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana iainany malagasy izao. Ny fahatapahan-jiro izay efa manao jirona krismasady amin'izao fotoana izao, inona no vahaolana omenareo? Ny fahatapahan-drano lavareny ity, ny tsy fanananasa ho an'ny tanora. Sao mantsy de ho tahaka ny vola vidin'ilay roplanina force one indray ny volam-bahoaka, ka any de manjavona. Mbola azo antenaina ve izao fitondrana izao? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!